5GB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo manaraka ny izo algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary lolotranao ny fampalalam-baovao. Andrasana treto ny fanazavana avy amin'ny filohan'ny Repoblika mikasika ilay atota taratasy manamarina ny fizakana ny zopirenena Frantsay. Io fizakan'ny filohan'ny zopirenena Frantsay io izay manitsaka ny 1970 ny lalam-panorenana malagasy anatsapany vahoaka malagasy ho voafitaka. Mitaky ny amaliny ny filoham-pirenena momba ny fizakan'ny zopirenena vahiny, ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Ajonriana Narvelo, ilaina ny famaliny ny filoham-pirenena izany, ho ny filohan'ny antoko MMM, nandritry ny fivoriana rana dia hevitra no tanterahana androany teto Iosy, renivohitry ny fatra Iombe. Tokony hanokatra ny enquête parlementaire ny solombavam-bahoaka manoloana ny fivoahany antota taratasy izay milaza fa tsy mizaka ny zopirenena malagasy intsony ny filohandry Rajoelina ho ny jeneraly misotro ronono Razakarimana Ferdinand. Tokony atao fanadihadiana lalina ihany koa ireo mpikambana teo anivon'ny HCC tamin'ny taona 2012 ahafantarana ny marina hoe fananinana no navelana izy ireo hirotsaka ho vidiana i Andry Rajoelina izay tsy mizaka ny zopirenena malagasy intsony. Tsy tanteraka ny kongresy patra izay nokasain'ny antoko tima natao tao Magro avaratsina Antsirabe io maraina io no nisakana nataon'ireo mpitandro filaminana ka voatery niova toerana hafa izy ireo nanatanterahana izany. Tonga tany toerana ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana izay ikasa hanatrika ity kongresy patra ity ary niteraka savorivory tamin'ireo mpitandro filaminana ka nipoaka avy hatrany ny bomba mandasa dranomaso tao avaratsina Antsirabe. Nisy ireo olona naratra mafy nandritra izao hetsika izao. Mitaky ny fialan'ny iraky ny firenena mikambana MINUSMA, tsy misy atakandro amin'ny firenen'ny ministry ny rahalam-bahiny Maliana, Abdoulaye Diop, nandritry ny filan-kevitry ny fiarovany ONU ny zoma lasa teo. Antony, tsy nahomby ny iraka nataon'ny MINUSMA tamin'ny ady tamin'ny fanoherana ireo jihadista tany an-toerana ny andinindinindreo avy hatrany. Sabotsy fa 7 ny volana Jona taona 2024 manatitra ny araba tompo klasy sy tompo vavy amin'ity alina ity ary manasanao anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny hanomboantsika izany andrasana treto ny fanazavana avy amin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina mahakasika ilay antota taratasy manamarina ny fizakan'ny zopirenena Frantsay. Io fizakan'ny zopirenena Frantsay io izay manitsaka ny 1970 ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy ary nahatsapany vahoaka malagasy ihany koa fa voafitaka izy ireo. Ndiarantsika ny madototoratry Gaeton Andetsiravo. Nitazona sy nanitona ny sainy maso tato ny raharaha mikasika ilay antota taratasy manamarina ny fizakan'ny filohan'ny Repoblika ankehitriny ny zopirenena Frantsay izay niparitaka tanaty tambazotra tserasera sy ireo haino aman-jery isan-karazany. Voalaza ny lalam-panorenana amin'ny 1970 fa natao ho an'izay mizaka ny zopirenena malagasy irery ihany ny asan'ny filohan'ny Repoblika. Ankoatra izay, firenena efa nahazo ny fahaleovantena ny Madagasikara ary ankalazaina amin'ity taona ity ny 17 taona niverenan'izany ka fepetra napetraka voalohany ny zakan'ny filohan'ny Repoblika zopirenena malagasy fa tsy zopirenena vahiny. Maro tamin'ireo antoko, mpanao politika, mpahay lalàna, firaisamonim-pirenena, enatra amin'ny olotrotra no naneho ny heviny manoloan'izany fa nitambarana diny hoe voatohitoana ny fiandrianam-pirenena ary voafitaka avokoa ny piraitan-drazana rehetra. Ankoatra izay, maro ihany koa no nangataka fanazavana avy amin'ny filoha Andry Rajoelina mikasika io fizakan'ny zopirenena Frantsay io. Hatreto, ny mpitondra teny ny governemanta, ministry ny serasera no naneho ny heviny mahakasika izany ary nilaza fa tsy nangataka nary ny zopirenena malagasy ny filoha Andry Rajoelina na dia mizaka ny zopirenena Frantsay aza.
nanamafy ihany koa ity farany fa mizaka ny zom-pirenena malagasy ny filoha ka io no nahafana ny rotsaka hovidiana araky ny takiny ny lalam-panorenana ao amin'ny 1970 fa neho-kevitra izay nanaitra ny maro ihany koa ao ireo ny laza indrindra ireo pahalalana fa ny fangatana naturalisation dia fangatana izaka ny zom-pirenena vahiny voaporofa nefa fa naturalisation no nazony ny filoha rajoelina ny zom-pirenena vahiny voalaza ny 1970 sy ny 1970 ihany koa fa very avy hatrany ny zoma malagasy ny olo iray raha feno taona ka mangataka zom-pirenena vahiny maro ihany koa no naneho ny heviny ary nanamafy fa famitana ny vahoaka malagasy fa nitsakisana ny fiandrianam-pirenena ny nataon'ny filoha amin'ny fanampifenana ny zom-pirenena frantsay zakainy raha ireo ny jerena efa tany amin'ny taona 2012 no tsy tokony ho afaka ny rotsaka hovidiana ho filoha-pirenena ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina efa maro ny nanamafy sy nitondra fanazavana mikasika izany teto amin'ny fampahalalam-baovao sy ireo hainamonjery isan-karazany hatrany amin'ny tambazotra-tserasera fa nytaniana mipetraka manoloan'izany ny hoe iza tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana teo aloha tsy nanao araka ny tokony ho izy ny andraikiny isan'izany ohatra ny HCC izay nankatoa ny taratasy firotsanko hovidiana napetraky ny filoha ho fisoroana sy alana amin'ny tranga tahaka izao tokony roso amin'ny fanaporofona sy fanamarinana io tsy fanarahan-dalàna io ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ankehitriny ahafahana mahita ny marina mikasika io taratasy miparitaka io tokony hijery sy hanamarina sady ihany koa ireo kandida hirotsaka hovidiana filoha-pirenena hisoroana mialoha ny tranga tahaka izao ankoatra io raharaha mikasika ny zom-pirenena amin'ny filoha Rajoelina io isany misarika sy manaitra ny sainy maro ihany koa ny zava-mitranga manoloana ilay fahafahana maneho hevitra sy mamory vahoaka tsikaritra ary miharihary ny fisiany ny fitanilana sy ny fijery mitongilana eto amin'ny tany sy ny firenena raha toa ka navela malalaka hamory vahoaka teo ankalamanjana ny pomba ny antoko eo amin'ny fitondrana tao amin'ny faritra vadivavy ny mifanohatra amin'izany no mitranga ho an'ireo atoko hafa tany amin'ny faritra hafa isan'izany ny tao Antsirabe izay nahitana bomba ary nandatra-dranomaso sy naharatrana olona maro izany ve no antsoina hoe tany-tandalàna ka hoe hitovy ao anatrehan'ny lalàna avokoa ny rehetra misy ihany koa ve ny fahasamihafana eo amin'ny fampiarana ny lalàna ka rehefa pomba sy mpanohana ny fitondrana dia tsy hiaran'izany fa manodidina an'izay ihany mitaky ny amalian'ny filohan'ny repoblika momba ny fizakan'ny zom-pirenena vahiny ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga hajo Andrianarivelo ilaina ny famalian'ny filoha-pirenena izany ho ny filoha nasionaly ny antoko MMM nandritra ny fivorinana narana adievitra no tanterana tao ihosy renivohitry ny faritra Iorombe tamin'ny ity androany ity miantso ny filoha-pirenena hitondra fanazavana amin'ny vahoaka malagasy manoloana ny resaka mandeha ankehitriny amin'ny fananany zom-pirenena frantsay ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga nandritra ny fivorinana rana dievitra nitanterana teto iosy takina nitondran'ny filoha-pirenena fanazavana makasika izany raha ny nambarany ny filoha-pirenena tamin'ny 2014 dia nahazo ny zom-pirenena frantsay azon'io satria nangatahany ny azahoana ny zom-pirenena frantsay dia mametraka fangatahany ianao na manao demande raha tamin'ny 2014 izy nahazo an'io dia midiky zany mba tamin'ny 2014 izy nanao an'io fangatahany io zany hoe efa filohany tetezamity izy zany filoha-pirenena chef d'état nanao fangatahana izaka zom-pirenena vahiny mila mitondra fanazavana amin'izany izy satria ahoana ny aino koa sy ny ahafahako mieritreritra fa tena voaro tombotsoan'ity tanin'razako tia raha filoha-perinasa mangataka zom-pirenena vahiny zay ne ny olany zay ny zavatra tsy mety ary zay mila valiny ny filoha-pirenena zany mazava ary tsy tokony izy zany filoha-pirenena ary voalaza ny lalam-panorenana hoe mizaka ny zom-pirenena ny filoha-pirenena mitondra ny Madagasikara ary rariny zany hitsiny zany tsy azo ampitovizina mihitsiny amin'ireo olona tsotra tianana zom-pirenena hafa ka mahavarina le andevitra miseho amin'izao fotoana izao ampitoviana amin'ny mpanao baolina foty ampanina amin'ny mpanao baolina baskety
ampitovinany hoe ka ihany nateraka taria ihany nanao an'izao resaka filoham-pirenena ny resahana eto lay olona tokana hiaro ny tombotsoa sy ny fiandrianam-pireneny Madagasikara vahoaka re tompoko tsy ambanimbaniana ohatr' zany a ny asa masina zay atao hoe asana filoham-pirenena ary zay atao Malagasy miaramiaina dia mangataka mihitsy a fanazavana avy amin'ny filoham-pirenena mikasika an'izany a satria tsy mety zany tsy azo atao zany satria manapodika firenena mandrava firenena ary na iza dia hitondra nyity Madagasikara ty ka manana eritreritra an'izany a dia nohatra an'izany zay atao Malagasy miaramiaina. Maro ny olana sedraindreo-pony eto amin'ny distrikany Iosy raha nambaran'ny soliteran'izy ireo tonga nanatrika ity fivoriana ity. Isany amin'izany tsy fananana azy eo ihany koa ny olana eo amin'ny seha-piariana omby. Hatreto aloha mbola sisy vokany izay tonga teo dia anay anisan'ny mpizoje mpaneho volamena sy volafotsy dia nefa ny hatramin'izao kiraman'ny volamena melafo hitanareo vao mifiaingana amintsika eto dia mangataka aminareo nay hoe resaka asa tagnana eo zany mba ho hatsaraina dia mila fanampiana zany. Ny azy zany dia mahakasika ny orinasa taty amin'ny faritry Orombe. Misy orinasa anankiray abattoir mahakasika ny omby araky ny tenenina teo io mba miasan'ny tanora maro taty amin'ny faritra satria tanora ny tena miasehitra amin'io nefa tsy naharitra roa taona dia nifoagna io tsy fantatra mihitsy zay antony hoe raha mba hisy tombosohonyity faritra ity ve dia nefa io ny orinasa tokana taty io zany nisan'ny nampalahelo anay ary tsy voavaha mihitsy ny olana hatramin'izao dia tsy fantatra anay mihitsy dia io mampangetahita-nay mitehiverenan'io orinasa io satria sady napidi-bola tamin'ny commune ambanivohitra nisy anay napidi-bola taminay mpikirakira omby io nampisongotra ny farim-piainanay zany nefa rehefa niala io ohatra tombosoany any ambony zany mijerena amin'io zavatra efa tsy hisy tombosoany ity fotony mihitsy. Betsaka ny lalana mampandirifiry ty faritra Orombe ity hoariko ohatra n'izany miao amin'ny Vohibe sy Osy azo lazaina hoe sopotra ny faritra resaka vary atao faritra Orombe io tanàna io lalana io nefa io ny voalohany indrindra ny azo lazaina hoe simba amin'izao fotoana zao ny kapobary amin'any amin'izao 700 eto tanàna 900 gambanao raha mieritreritra zany hoe vahoana ny 700 ny any ambanivohitra mizaly ny tambanivohitra amin'izao fotoana zao andriamatao filohany satria mampizaly anazy ny vidy kapobary amin'ny arivo dia amin'izao ankehitriny zany amamaritra vary amin'ny 700. Vahaolana entina mampandroso ny firenena ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana izay foto-kevitry ny antoko malagasy miaramiainga ho ny filoha nasionaly ny antoko ajo Andriananarivelo. Ny mahaolona no zavatra lehibe indrindra amin'ny politika tanterahana inona zay amin'ny mahaolona zay dia isan'ny foto-kevitra ny angan'ny antoko ny resaka fitsinjaram-pahefana hoe rehefa apelaka ny fitsinjaram-pahefana dia mba azahoantsika aty fotony ny fahefana marina indrindra ny azahoantsika aty fotony ny tantana no avintsika tsy kakayavy fanomezana andraikitra atsika amin'ny andraikitra misy atsika sy amin'ny zavatra iainantsika amin'ny andavanandro ohatra raisiko fotsiny misy fanapahan-kevitra zay ho raisina aty amin'ny faritra Orombe mikasika ny omby dia tokony ho avela ny fitantanana ny omby aty amin'ny faritra Orombe amin'ny atsika aty amin'ny fianakaviana bara tsy hitovy mihitsy amin'ny fitantanana omby avy any amin'ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka ny ambanja aty any avaratra any tamin'ny taty amin'ny faritra Orombe ohatra tamin'ny tantana ministera dia natsangatsika tato ilay guichet unique izy ny momba ny omby hoe mba hanamora ny fivarotana omby sy ny fikirakarana ny omby dia aloha apetraka amina toerana anankiray daholo ireo tompona andraikitra amin'ny fitantanana ny faraisana taratasy amin'ny omby satria sahirana ny olona raha ohatra ka hivezivezy amin'ny toerana maro samihafa nefa io ny fotom-pivelomany eto tsy fantatro moa androany ny retinamako reto za sy tafandalo tany na mbola mandeha izy io sa fa tsy mandeha na mety tsara sa manakory izy io efa tsy miasa tsony lasa birao hafa indray
zany hoe efa fantatra fa io ny tena filan'ilay olona kanefa navadika zavatra hafa tsy hoe birao anaty engana birao tena ilain'ny olona ny birao anatiny eo satria raha fahafantarako azy io ny fotom-pivelomantsika ty io ny fiainantsika io ny tantaran'izany fokobaga ty amin'ny faritra Yorombe zany hitanareo azy zavatra zay ny tena hoe fototry zany efa tsy zara-pahefana ty napetraka zany ny hoe mamaolana vaolana mifandraika amin'ny filan'ilay vahoaka eny fotony amin'ny zavatra maro samihafa resaka ombo ny resahako teo fa be da be ny azo vahana amin'izany na famorona kasy io na fahamelomana io na fivelomana io anatin'ny fahasairanana lalina ny tantsaha amin'izao fotoana izao hoy ny bentarana teo aloha voafidy tao ankily mitotongana ny vidim-bokatra mahafaty antoka ny tantsaha ny vary ty aminay zany rehefa lafo dia efa nividiana ataontsika hatramin'ny 20 makapoaka ny vary taty amintsika amin'izao dia lasa midina ambany be dia sahirana ny tantsaha zany satria mpanangom-bokatra manindro zay tiany anaovany amin'ny le prix bokatra zany nefa mividy lafo ny fotoana amin'ny force ary rehefa tonga ny asotro ohatran'izao avidy mora dia nefa iny mba ahafahany mividy ny ombo entiny hiasa ampiasainy zany mividy bokatra dia mila mba jerena zany zay zavatra zay araka izany nitanterana androany teto iosy reny vohitry ny faritra Yorombe ny fivoriana rahana ady hevitra niarahana tamin'ny filo nasionaly ny antoko malagasy miaramiaingy ajo andrenana ravely sy ireo mponina teto iosy ary ireo komina manodidina loha hevitra niraisina tamin'izany ny fitsinjara-pahefahana ho fampandrosoana ny firenena fametokodina mahakasika ny fizakan'ny filoam-pirenena ny zo-pirenena frantsay ny mason'ny mpanara-baovao sy ny sainy maro amin'izao fotoana izao tokony anokatra enquête parlementaire ireo solovam-bahoaka ny tsy mazaza noho ny fiparitahany ty atota taratasy manamarina ny fizakan'ny filoam-pirenena ny zo-pirenena frantsay ity raha ny nambarany général misotro ronono raha zakary manana affaire denon tokony ho atao fanadidina laliny koa ireo mpikambana teo anivony ACC tamin'ny taona 2024 ady hevitra be etsero nanomboka tamin'ity herinandro ity ny hoe vazahon taratasy mizaka ny zo-pirenena frantsay ny filoha malagasy andry nirina rajoel ny paritaka ary niseho masoandro ihany koa ny antota taratasy mifandraiky amin'izany ary hatramin'ny sobon-dahatsoratra ny gazety mpanjakana any frantsa ary nampiseho fa nahazo ny zo-pirenena frantsay nanomboka ny volana novambra taona 2024 iandry rajoel ny hitatra hatrany amin'ny filantsakofidiny sy ny fifidianana filoha tamin'ny taona 2024 ny resaka lasa nivoaka ny hoe frantsay ve izany no nitondra ny Madagasikara tao anatin'ny 10 taona nanamafy ny général misotro ronono razakary manana Ferdinand fa raha ilay lalàna enipolo tsipika ohatra 720 tamin'ny 12 jolay taona 1770 milaza mazava ao anatin'ny andiny 12 fa ny olona rehetra izay feno taona 20 taona ka mangataka ny hanana ny zo-pirenena hafa dia very ny zo-pirenena mahamalagasy tokony hanokatra enquête parlementaire malona ity raha ity ireo solovam-bahoaka ny tsy mazaza ary indray fa petra entitra tsika tsy pitsara tsika olo-pirenena nefa isika koa manana fisainatsika tsika koa afaka mamaky tsara ny lalàna sy ny zavatra rehetra misy zay no teniko aminao hoe ranomarina dia mitsangana eo anivony antenimiera ny commission parlementaire d'enquête commission d'enquête parlementaire afahana manadiady mikasika ny maha olo-pirenena frantsay ny filoana tsia raha mitombona izay dia anjaran'ny parlement izany no manapa-kevitra na mitory acte d'accusation satria c'est la chambre basse ny manao an'izay zavatra hoe tsy mety tsy manara-dalàna ity raharaha ity dia anjaran'ny mpitsara no manapaka fa tsika tsy afaka hitsara fa tsika manaraka fotsiny raharaha fa misy ireo tompon'andraikitra misy ireo institution tsiraray avy zay voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana mikasika manao fanadihadinana sy ny famarinana zay zavatra zay namafisin'ity général misotro ronono ity ihany koa fa tokony hatao fanadidina lalina ihany koa ireo mpikambana teo anivony ACC tamin'ny taona 2024 izay nanaiky ny firontsan-kofidiny ny andry rajoel mampalahelo ny zava-misy ankehitriny fa ny frantsay no mitondra antsika nanomboka tamin'ny taona 2024 raha ny nambarany ny président ny HCC tamin'ny 2024 sy ny membre ny HCC no
nanao atsona zany satria nanaiky filatsahana kandida iray zay tsy mizaka na tsy hoe tsy mizaka fa tsy mahazo mizaka intsony ny maha olo-pirenena malagasy azy a satria efa olo-pirenena frantsay izy tamin'izany fotoana zany azo nataon'ny olo-pirenena ihany koa na fikambanana olo-pirenena ne no mitory aloha zay le lazaiko teo a tsy hoe mitory fa manao fanadadina de mitory ny HCC sy tamin'ny taona 2024 satria rehefa hita zany raha ohatra hita fa tena mahana ny zo-pirenena frantsay le filoha lay pilatsaka candidat de adsony ny HCC tamin'izany fotoana zany nanaika ny filatsahan'le olona ka raha ny sitsiny raha ohatra ka atao ankety zareo ireo de izy notorina any amin'ny ambaratonga zay mampiety azy. Ankoatra io nanamafy ihany koa ny antoko otrika fa famadihana ny vahoaka malagasy no natao ny filoha Andrajoel ary famotehana ihany koa ny vahoaka mitodika any amin'ny antena miram-pirenena ihany koa ny masin'ny mpanara Vaovao amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany famadihana na le hoe famadihana tanyrazana mihitsy zay nazolazana azy natao tamin'ny vahoaka malagasy satria fatany amin'ny taona vitsivitsy lasa le izy aty amin'ny fifaranany mandany filoham-pirenena vaovaoaka zany hoe izy tsy malagasy zany fa frantsay no nitantana antsika hatramin'izay raha ny tokony ho izy zany dia any amin'ireo anteny miram-pirenena antsika ireo ny adihevitra amin'izao fotoana izao ho savy ny anteny miram-pirenena zay ny filohan-kehitriny manana ny maro anisa anao an'izay lay fanonganana ny filoha zay satria raha ny tokony ho izy dia tena zay ny zavatra tokony atao fa tsisy adihevitra mihoatra an'izay ahafahana manala n'ilay filoha eo amin'ny toerany dia averiko le fanontaniana hoe ho savy ery zareo satria ny loko loranjo no maro anisa fa raha tsy ho sahy kosa dia ho anotrikafo dia io zay hoe raisinay ho piraitsy-kombakomba ihany koa sy mpamadika an'ity Madagasikara ty zany baraingo mipetraka araka izany ny hoe tsy nahafantotra ve ny ACC tamin'ny taona 2024 fa mizaka ny zo-pirenena frantsay ny filoha Andrajoel ka nanekeny izy ireo ny firotsakofidiny sa nisy ny firaisana tsikombakomba natao ankehitriny mipotra ny marina ary hitampoko itam-pirenena ny antota-taratasy zay milaza fa tsy mizaka ny zo-pirenena malagasy araka izany fa tsy ho afaka irotsakofidina intsony ity farany amin'ity fifidianana amin'ity taona ity samiandry avokoa zany isika makasika ny mety valinteny ny filohan'ny repoblika makasika nyity fizakan'ny zo-pirenena ity fa manodidina an'izay hatrany tsy mendrika ho toetran'ny filoham-pirenena ny ataon'ny filoha antoko HVM androany fitaka sy fanaovana tsinitsiny ny voaka malagasy no nasetriny ary lainga ihany koa fiatsika miendrika ho famitana ny vahoaka malagasy ho irivona kotovao filoha nasionaly ny antoko HVM ny nataon'ny filoham-pirenena malagasy malona ny fahitana fa mizaka ny zo-pirenena frantsay tanteraka i Andrajoel raraka ny antota-taratasy izay miparitaka amin'izao fotoana izao fa amiko zay HVM dia tena hoe zany ny tena trahison envers le peuple malgache tena trahison mihitsy zany dans l'esprit même hoe anao ray aman-dreny ity firenena ity nefa ianao 2014 dia nangataka ho vazaha nangataka ozy hafa ny naturalisation hoe babana sy mamanao vazaha dia nahazo anao iny tsisy resaka ny azy zany averiko valiteny amin'izay hoe tsy mendrika zany tsy mendrika mihitsy zany toetra zany amiko mialatsiny tsy mampange Andrajoel fa ny azy zany le filoham-pirenena filoham-pirenena zany fitaratra ray aman-dreny zany manaja lalàny zany manaja ny vahoakany zany ahoana ny andeha anazavany amin'izao fotoana izao hoe zare olona sady vazaha no malagasy nefa anisany zao fitondràna zao rehefa manao resaka indrindray izy manao populisme amin'io resaka nationalisme io malagasy any tsika aloha ny voalohany sisa aizy izy zao efa zany mitondra antsika io ankoatra io nanamafy ihany koa ireo firaisamon'nim-pirenena fa voapirofo ankehitriny fa tsy niary ny tombontsoa ny vahoaka malagasy ny mpitondra aminay moa zany raha tokony izy dia tokony teratany gasy no mitondra ny firenena eto amintsika hita moa zany fa hoe lasa teratany frantsay ny filoha ankehitriny raha tokony izy tokony tsotra izy tamin'ny talohan'ny latsahana hoe efa lasa teratany frantsay raha tokony izy tsy tokony latsaka satria misy an'izay hoe efa tsy manana le nationalité malagasy intsony ary izay moa zany dia mangataka hoe mba tokony misy enquête mba momba an'izay hoe
ahoana moa zany ahoana tsara moa zany hoe lasa teratany vazaha zany no mitondra ny firenentsika mandritra an'izay fotoan'izay aiza tsara moa zany le hoe fiarovana le fatokisantsika hoe miaro tsara ny tombontsoa any vahoaka malagasy izany olo zany nandritra an'izay nipetrahany teo zay ary mipetraka moa zany le hoe amin'le manda manaraka tokony tsy afaka milatsaka raha hoe teratany vazaha zay hoe olona eo fa tena tsy maintsy hoe teratany gasy mba azotsika toky hoe mba hiaro ny tombontsoan'ny malagasy zay olona erotsaka eo ko aloha aminay aloha mipetraka le ayay satria araka nlazaina hoe ratsy gasy moa ianao ka rehefa manana nationalité hafa ahoana moa ny hafantsika matoky hoe tsy le tombontsoa an'le firenena hafa no hiarovanao mihoatra ny tombontsoa an'le firenena malagasy miantso fanadadiana lalina sy ampiatra ny lalana velona manoloana ity fandikan-dalàna ity araka izany ny rehetra amin'izao fotoana izao tokony ametra-pialana ny filoha Andry Rajoelina satria mandika lalàna ary manitsaketsika ihany koa ny vahoaka malagasy raha ny fanambarana nataon'ny antoko PSD tamin'ity androany ity fandikan-dalàna amin'ny opampana araka izany no nataon'ny filoha ka tsy mendrika any intsony ny tondra ny vahoaka malagasy namoaka fanambarana teo anivon'ny antoko PSD tamin'ity androany ity eo anatrehany ny fivoahany marina momba ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fananany zopirenena frantsay fa tsy manana intsony ny fizakana ny zopirenena malagasy mazava ny voalaza ny volavolan-dalàna malagasy mikasika ny fizakana ny zopirenena malagasy ao amin'ny andininy faha 27 ohatrany ny fity fanambarana ity ary ny lalam-panorenana malagasy ao amin'ny andininy faha 47 dia manamafy fa ny filohampirenena malagasy dia tsy maintsy mizaka ny zopirenena malagasy na mafisy ny antoko PSD manoloan'io fa voaitsakitsaka ihany koa ny lalam-panorenana tokony ametra-pialana avy hatrany ny filoha Andry Rajoelina hoy ny sekretera nasionaly ny antoko PSD ka noho zany dia mangataka izay mba ametra-pialana izy tokony ho izy tsy tokony zany akory fa tokony ny HCC no mandray avy hatrany manao empêchement na ny solombavam-bahoaka manao empêchement na koa ny miaramila satria eto ane misy resaka haute trahison zany ny fahotana lehibe indrindra ny amin'ny miaramila ka raha miaramila tsy mesika amin'izany dia azafady aloha fa matiozatra ka movy ohatran'izany daholo tsika eto Madagasikara le izy tsy tsapany vahoaka hoe tena ratsy la mafisy ny sekretera generaly ny antoko PSD ihany koa fa tsy niaro ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ny filohampirenena na oviana na oviana na mandeha miresaka amin'ny filoha Macron any en France any izy dia miresaka amin'ny filohampirenena ane ka avy hatrany dia voatsindry zany tsika malagasy satria olona ambony ny oresahany io ka tsy afaka izy miaro ny tombontsoan'ny malagasy ary le fotoana ihany koa nanaovany an'le fangatahana dia teo anelanelany nitondrany ny tetezamita sy ny latsahany ho fidiana ho filohampirenena teto Madagasikara ka aminay zany kajikajy maninona rehefa fantatrao daholo ny secret d'état satria ianao tao fantatrao daholo ny fandehany tsy ambaratelo ny fanjakana malagasy lasa ianao mandeha manao zopirenena frantsay verina avy any ianao milatsaka ho fidiana ho filohampirenena ka na ray hoe hanararoatra izy anao zay tsy mety rehetra dia avy eo mangatsiatsika fa efa milamina na sanatria ka hoe raitsy kombakomba amin'ny frantsay mba naovana ny tombotsoan'ny frantsay amin'ny firenena malagasy tsy mety amin'ny sainay zany andrasan'ny rehetra araka izany no mety ho fanazavany ny filoha Rajoelina malohana ity raharaha ity mizaka ny zopirenena vahiny ny filohan'ny repoblika manjaka ihany koa ny hery famoretana tao an'ireo izay maneho hevitra amin'izao fotoana izao tahaka ny zavanisy tao Antsirabe tamin'ity androany ity tsy totosa ny congrès patch izay nataony saika antaony antoko tiako i Madagasikara bomba mandatsa-dranomaso teo ihany koa ireo izay naratra vokatry ny fifandonana no ny zavantranga tamin'ity androany ity io maraina io no nikadina teto Antsirabe ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana anatanteraka congrès patch ny antoko tim izay nokasaina tao eto amin'ny makro avaratsena Antsirabe vao maraina dia efa hita niantrana tetỳ toerana avokoa ireo mpitandro filaminana ary efa nanomboka vory manodidina avokoa ireo mpanaraka ity antoko ity tokony tamin'ny folo ora sasany teo eo no gadona teto amin'ny tsenana sabotsy Antsirabe i Marc Ravalomanana ary namakivaky ity tsena ity narahan'ireo olona marobe tomay folona tanteraka teto avaratsena nandritra io fotoana io ary tapa-kevitra fa hiditra ao amin'ny magro ireto farany ary namaky ny sakana voalohany izay nataon'ireo mpitandro filaminana
vaky ny sakana voalohany ary toy-hatrany ny dian'ireto mpanaraka ny andriamatoa Marc Caravalomanana ireto ary hiditra ny sapanandalana Yazon Macron ifandona tamin'ny sakana faharoa izay nataon'ireo mpitandro filaminana indray izy ireo ka avy hatrany dia nirefidrefitra ny bomba nandajatra amin'ny maso ka tsy tafiditra tao amin'ny Macron. Tsy nitsahatra hatreo anefa ny fifandonana teo amin'ireo vahoaka sy ny mpitandro filaminana fa mbola nitohatra amin'ny torabato izany na ny teto avaratsena na ny tao atsinitsena. Maro tamin'ireo mpivarotra no nanakatona tanteraka ny tsenany nandritra izao savorivory izao. Hatreto dia tsy mbola nisy ny antotanisa feno ho an'ireo olona naratra nandritra izao hetsika izao fa ity ramatoa sendrana ity no nipoahany bomba nandatsatra amin'ny maso ny tongony ka naratra mafy. Alors que tiana mafy dia amin'izay tsy manana rano tsy mandeha lera teo vavahady teo aty nasino vorona natositra dia nandeha aty tonga dia nasiny tonga dia miala dia nandehana dia tonga dia teo mipoaka. Naharitra ora telo teo eo ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ireto vahoaka ireto ary ora roa tao aorian'izay dia verina tamin'ny laoniny teto avaratsena Antsirabe. Maro ireo olona sendranay mpanao gazety no naneho ny heviny mahakasika izao toetra raha izao. Manokana aloha tokony avela mba malalaka ny olona aneho ny heviny izay ny tena izy zay tsy avelany velatra ny olona fa avelany tazomino anazy rery le izy. Izay zao tokony hoe ndeha ao an-tsena hijery zavatra ao nefa ny bahanandry le rony dia simba daholo ny komision rehetrarehetra. Aminay manokana aloha tokony hoe izay zavatra tokony arovana ihany no arovany zareo fa tsy elo ny fiainam-bahoaka sakasakanina anaovana zavatra. Ny zoany tsirairay no mitady ny zoany afaka miteny izay tiany tenenina ny olona fa tsy tokony sakatsakanana izay fotsiny zoany vahoaka mitady ny zoany azy iraka isika misy satria mpivarotra mikatona daholo maty ny tsena ny sabotsy ny andro oka fotsiny samy any eo ny tokony teneniny dia tsisy oatra ny fandaminana eny filaminany fa rehefa samy manao ny lohany moa ny olaka inona azo atao. Taoriny teto avaratsena dia nizotra ny azo ny orinasa tikotop teny avady fotsy ireto farany ka tao amin'ity toerana ity no nanatanterahana ny congrès paritra izay saika ho atao eto amin'ny Macron avaratsena Antsirabe. Zava-misy avokoa reny fa dia anjarana voaka tsirairay avy no misantsaina sy mamakafaka ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny fireneny fa dia ho an'ny pejy ny toekarena kosa latsaka ankaterena ny sepiarena vanille amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy no jerena libéralisation sauvage ho ny sombavomboaka ny ambanja ny fapetra no raisin'ny fanjakana momba ny vokatra vanille amin'izao fotoana izao satria tafidy latrany amin'ny 10,000 sy 3,000 ny kilony vanille maitso any amin'ity distrika ny ambanja ity. Tsy mbola vaovao mandrakandro any ny olana misy eo amin'ny sepiarena vanille nateo azy ireo fivoriana sy ny fandrapahan-kevitra maro samihafa natao ny fitondram-panjakana. Tsy nahava olana ireny raha ny zava-misy ao anatin'ny distrika ny ambanja ankehitriny mitotongana ambany ny kilony la vanille nefa tsy mbola misy mpividy ihany koa hoy ny solavim-bahoaka. Natao maresaka libéralisation izay nataontsika tany Sava mandrakandroano any tsy hita hoe ino résultat zegny nazonay fatrisambrano mikasika vidiny la vanille. Za donc mievitra hoe libéralisation sauvage zany filazagna izy tsy tafavoaka zany ny libéralisation tegna ny hataontsika zany misy ny mpanararoatra ka eto zegny miangavy tompony andraikitry ny ministra ny varotro mba tokony jerevantsika ny vahoaka oka tsy ho libérentsika ny olo ividy agny amin'ny vahoaka araka libéralisation izay tiantsika apetraka zegny ka eto za zegny mba manaitra tompony andraikitra ny ministra ny varotro hoe tokony ferana tsara zany ny vidiny la vanille aty amin'ny mpamboly fa any amin'ny mpandafo magnano exportation angamba agny angamba mety ataontsika resaka libéralisation zay fa mampalahelo zany mahita vahoaka madinika eto agny amin'ny 3 milliards 5 milliards ny vidiny la vanille atsika miresaka amin'izao fotoagna. Varotra fatiantoka no ataon'ireo mpamboly amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny anikoanina raha ny fanazavana ary ahina mbola hidina no io ny vidin'ny vokatra ankehitriny raha ny fanazavana. Tokony amoaka taratasy ny ministera ny varotra momba ny vidin'ny vokatra hoy ny solavim-bahoaka hatrany. Ka eto zegny manaitry ny tompony andraikitra amin'ny ministra ny varotro hoe mba tokony iferany tokony agnaboaka taratasy malakilaky izy hoe mba hametra vidiny la vanille tokony zegny vidianana izy agny amin'ny tantsaha tokony ampody zegny le condition taloha e zegny tiako volagny fa sahirana ny vahoaka indrindrindra zay agnatin'ny district ny ambanja zay zany mazavatra tiako ambara hoe le condition taloha zany tokony avereny fa tsy nataontsika vokany zany le condition napetraka atsika taty tafara zay zany tiako ambara mikasiky ny fandehan'ny la vanille ao atapony sambrano fa marary ny vahoaka hatreto tsy nahitany vokany mikasiky regny libéralisation regny hatreto zegny. Tsy aivina tsy vao izao no nisy ty olan'ny vanille ity
fa tao anatin'ny efataona farany no latsaka tanatylavaka tanteraka tsy sarotra ny vaolana ary efa narosiny soavim-boaka maro antoko politika mpandrara mpamboly fa ny fanalalahana tahaka ny nisy tany aloha no averina dia ho maro ny mpanangom-bokatra ho avy ary akatra ho azy ihany koa ny vidiny vokatra. Ny fifampian'ny fifampizarana traikefa eo amin'ny tanora sy ny no tsy mampivoatra ny tanora malagasy raha ny fantatro fanampiana ireo tanora no nanaovana ny le samedi du succès izay notanterahana tamin'ity androany ity tetsy amin'ny fobenturan'ny antoko MMM etsy ankirana. Tanora maro indray no nisiraka fifamizarana traikefa sy torolalana amin'ny fidirana amin'ny S sy ny fiatrehana ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny matianina. Isan'ny foto-kevitra hoentiny ny le samedi du succès ny fizarana traikefa amin'ny tanora izay atao eny amin'ny QG ny antoko malagasy miaramiaingy. Le samedi du succès ty dia izay mihitsy hoe izay mba efa manana traikefa dia mizara amin'ny tanora. Na tiana na tsy tiana ny traikefa ilaina foana, na ampy na tsy ampy ny traikefa dia ilaina foana. Zay zany ny fotom-pisainana na karakarana ny le samedi du succès ka irahantsika mahalala nge na tiana na tsy tiana sahirana ihany ny tanora miditra amin'ny sehatra ny asa dia izay zany no zava-dehibe indrindra ny fampisarana teto. Nanjarany ihany tena zavatra hitako hoe lehibe indrindra satria ny zahana koa tsy na le izy tsy hoe conférence gabary tsy valiana fa mandray anjara ny tany olona izay manatrika rehetrarehetra. Hitako hoe zava-dehibe ny fomba manomboka zokonjokony mizara traikefa ho an'ny tanora indrindraindrindra mampafantatra zavatra izay indraindray tsika eto Madagasikara dia mihodinkodina eto tsika dia adinontsika fa misy zavatra hafa ny ivelany ihany mba mifampizara traikefa ohatr'izay. Nahatra ora roa ny fifampizarana ny arana tamin'ireo tanora. Tsy nijery alavelana ireo tanora fa tonga nanatrika ny fifampizarana. Ny tsy fampy ny fifampizarana atraikefa toy izao fa sy ny torolalana omena ny tanora no lesika lehibe tsy mampivoatra ny tanora malagasy raha ny fanazavana. Be ny zavatra azo ndraisina fa point anankitelo izay zany no saripity be dia eo no fahalalana ankapobeny fahaizana mampita hafatra dia fahaizana mamaky. Dia izay zany hoe point clé voarayako tamin'ilay androany. Irana kokoa amin'ny sehatra matianina satria amin'izao miditra amin'ny sehatra matianina dia nampianarana androany hoe midira LinkedIn satria ao ny akamaroan'ny mpampiasa zany efa mitrofoka amin'ny LinkedIn daholo dia manamafy ny tontolo ara-matianina ilay izy. Nahatra amin'ny fihofanana izay natao androany satria nazahoana fahalalana betsaka ho anay tanora ilay izy. Izay mijoro eto zany zao dia tanora avy any mahitsy izay liana tamin'ny resaka fikambanana MMM. Resy lahatra tanteraka satria mitondra torolalana mahafinaritra ao anay ilay izy eo amin'ny sehatra ny fitadiavana asa. Ho an'ny androany manokana dia nahafinaritra satria ny sehatra bebe kokoa teo amin'ny resaka fandroana lalana ho an'ny fitadiavana asa ho an'ny tanora satria teo ny fahaizana mampiasa réseaux sociaux ho anay tanora fa tsy fikitra betsaka amin'ny resaka Facebook fotsiny ohatra fa afaka manitatra betsaka lavitra noho ireny. Dia ny alalanay an'ity fiofanana ity dia manana mpampianatra mpitarika izay mpanoro lalana anay izy dia izay tamin'ny fito sasany alatany tamin'ny folo latsaka fefa ny gadona teto dia izay efa mpamonjy an'ity conférence ity. Dia hitanay fa nafinaritra ilay izy dia tohizanay foana satria manoro lalana ho anay tanora. Tena ilaina fihofanana ohatr'izao mba hampivoatra ny tanora malagasy satria amin'ny ankapobeny ny tanora dia milona any amin'ny faritra mba mivoatra any tsy mahita izay fivoarana aty andrenivohitra aty dia izany mandrisika anay indrindra hilatsaka betsaka mamonjy amin'izao fihofanana isan-kerinandro izao. Ohatra zany ilay fiarahana tao dia be da be ny expérience ilay mpampianatra nizaraina taminay dia nahafantarana zavatra be dia be ilay sady mahaliana. Fizaran'ilay mpampianatra ilay traikefa manokana izao hoe raha te ahomby ianao dia ohatry ny ahoana avy ny lalana tokony hizoranao, ohatry ny ahoana avy ny tokony atao dia izay zao ny anahy zavatra azoko nitsoahana atao. Zavatra afaka hovaina atao aorian'ilay fifohanana. Ie, be da be. Ohatra hoe zavatra andresahanay teo zao eny zavatra efa iainana foana moa zany ilay izy. Hoe ianao zany dra te ahomby ohatra dia mila mametraka discipline ianao par exemple, izay zao ohatra.
Ary amin'ny ankapobeny ny tsy ohatrandre zavatra ohatrandreny tsy ampiny tany reto amintsika dia ilaina satria zany le fizarana expérience zany ilaina e dia ahafahanao mitona ny tanora hafa koa hoe afaka hitomana tanora hafa zany e. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampivoarana ny firenena ny tanora malagasy ary ilaina ny fifanampiana sy fanomezan-tanana mba hidirana ireo tanora amin'ny sehatry ny ambatsiana kokoa. Isan'ny vetivety sika tao anatin'reto dokavatra reto dia rehefa viondray ivery teny ny fampahalalam-baovao tapany faharoa tompokilasy tompovavy. Pour papa, du 17 au 18 juin, achète un net One Month 2 Go et gagne un net One Week 800 mégas cadeaux, plus 20% via Mvoul pour partager tes moments forts avec lui à tout moment. Le tout à seulement 15 000 arrières. Tape vite le dièse 322 étoile 80 dièse. Neny ao amin'ny Clotor moa misy kapa tsy vokatra maro hafa ho an'ny lehilahy Ie, misy kapa, kiraro, polo, t-shirt, bandoulière, sac banane sy vokatra maro be. Satria mila makantsika mijery ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny dada amin'izao fetiny iray izao. Hay tokoa moa! Ho fankalazana ny fetiny iray dia ho zarainy Aigle d'Or porte-clés na porte-carte même po ny ireo mpanjifa kapa hoditra ho an'ny dada. Ny 12 jona hatramin'ny 17 jona izao. Tolotra manan-kereny amin'ireo magazay Aigle d'Or rehetra manerana nosy ka hararao tiare. Aigle d'Or, manandratra avy antsika. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao tompokilasy tompovavy ko dia mbola anengananao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany. Miezaka ny manome ny fihenam-bidy avokoa ireo mpikarakara na ny agence de voyage mandray anjara ao anatin'ny ITM na ny international tourisme affaires andiany fahasivy izay mandritra ny miditra ao anatin'ny andro fahatelo amin'ity androany ity. Ho an'ny evatoro madama manomboka eo amin'ny 10 hetsy ariary eo dia efa mahazo tolotra maro samihafa ho an'izy ireo. Manomboka amin'ny 10 sy 7 hetsy ariary isan'olona dia afaka misitraka fitsangatsanganana miaraka amin'ny Eva Matotoro mandritra ny herinandro rehetra mandritra izao fialan-tsasatra izao fihenam-bidy goavana izay nentin'ny Eva Matotoro manokana ho an'ireo mpitsidika ny ITM 2023 eny amin'ny CCI Vato. Tonga soa eto amin'ny standiny Eva Matotoro manana tolotra maromaro izay atolotray amin'izao salon ITM andiany fahasivy izao. Misy ny mahajanga 6 jours et 5 nuits izy io amin'ny sarany 750 000 ariary isan'olona. Ohatr'izay koa ny Antuléar 960 000 ariary isan'olona. Sainte-Marie 850 000 ariary, Fort-Dauphin à partir de 1 200 000 ariary hors billet d'avion tizany. De Antafatoka sy Ambatomilo 1 950 000 ariary dia hoentinay koa nareo any Itampolo parc national tsy manapetotra Anakosy Nosve 1 850 000 ariary. Ankoatra ny fikarakarana ireo fitsidiana ireo toerana afantarana amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fizahantany mampanofa vedette rapide ihany koa ny Eva Matotoro indrindra ho an'ireo mpizahantany ao Toliara. Anisan'ny ataonay koa ny manao location vedette rapide ao amin'ny faritry Tuléar. Raha tonga any Tuléar nareo ka te andeha hitsangatsangana any Anakosy Nosve na hiakatra ny Salary sy ny Ambatomilo iny dia afaka manao location vedette aty aminay. Nataonay indrindra zany reo
amin'ny tarifa ho zakan'ny malagasy dia ny malagasy rehetra no etaninay andeha hijery an'ireo toeranareo. Misy toerana zao mbola tsy dia be mpahita loatra, ohatra zany hoe anitam-polo sy ny parka tsy manapetotra zany dia zay ny anaitananay amin'ny malagasy mba tonga hiaraka aminay fa hoentinay hijery an'izany toerana mahafinaritra zany. Ohatran'izay koa ny any Ambatomilo sy Andafadoka rehetrarehetra iny. Mandritra ny fialan-tsasatra no hanomezany Eva Matotory ireo fihenam-bidy ireo. Iray amin'ireo mpikarakara dia manana trano Eva mandritra ny ITM eny amin'ny CCI Vato ny Eva Matotory ka ny antanan'izy ireo ny rehetra ho tonga maro eny an-toerana. Malamba iny ny sampana fampalalambavao amin'ity alina ity tsy zany fa dia Andriamatoa Angelo Pierre Rakotondrina, président ny association des tour opérateurs de Madagascar. Miarabanao ary tonga soamantsara eto anivon'ny fotoana ny fampalalambavao amin'ity alina ity. Ny fanontaniako voalohany ho anareo eto anivon'ny association ny tour opérateur eto Madagascar, inona ny mety tototsika hoe ny zavatra hoentin'ity foire international ny tourisme affaire ity ho anareo mpandrara? Voalohany indrindra dia misaotra anao Florien ary misaotra ihany koa ny Kolo TV eto amin'ny plateau-ny Kolo TV izay nanasa anay tao anatin'ity fampalalam-baovao arivo ity. Alohany amaleko ny fanontanianao angamba dia mamela i resaka tsotsotra hoe inona le association de tour opérateur de Madagascar. Raha dika amin'ny teny tsotra dia ny fikambanana matianina izay misehatra ao anatin'ny fizahantany eto a Madagascar. Izay moa zany dia manana membre mahery ny 80 amin'izao fotoana zao ary reny dia mpandraraha matianina daholo izay eto amin'ity sehatry ny fizahantany ity. Ny fanontanianao teo dia hoe inona zavatra hoentin'ity ny zavatra hoentin'ity international tourisme fair 2023 sy roa arivo ity. Zany hoe manana ataontsika hoe karazana fanantenana lehibe zay raha nandalovana raha niatrika izao ITM zao. Aleo tonga dia afoeziko hoe ITM satria ny antony dia betsaka taorian'ny valanaretina sy ny zavatra maro samihafa sy ny olana zay nianjady teo amin'ny fizahantany ary tena mafy tamin'ny fizahantany zany dia lalana anankiray azahoditsika mivoatra bebe koa ho anay indrindraindrindra mpisehatra ao anatin'ny fizahantany ity foire ITM ity. Satria nahoana? Satria ao anivon'io foire io dia misy ireo fifaneraserana, fifanakalozana maro samihafa izay tsy fifanakalozana eo anivontsika eto Madagasikara ihany fa ma-international azy dia maro ireo firenena samihafa izay manatrika izany ka mifanerasera eo amin'ireo mpandraraha malagasy izay tsy izay ihany ny aonany fa ireo na ny hôtely na ny mpitaridi na ny ireo izay mitarika ireo orinasa izay manana ny vokatra hoentina amin'izany satria tadio fa ny fizahantany dia mifandray amina sehatra maro samihafa atao hoe chaîne de valeur no ilazantsika azy. Manana chaîne de valeur maro dia maro mifandray ao anatiny ary izany zavatra zany dia mampitombo ny lazaintsika hoe mampitombo ny harikarena faobe eto Madagasikara. Inona raha zany totsika hoe mety vokatra andrasana aorian'ity international tourisme fair 2023 sy roa arivo ity ho anareo anivon'ny tour opérateur? Ny vokatra andrasana dia azo lazaina fa hoe manantena izahay ary mino ihany koa fa hitombo ny fizahantany, hitombo ny vokatra
avy any ivelany a zany hoe ny vokatra hoentina moa zany a dia ny fahatongavan'ireo vahiny izay itsidika any Madagasikara ary zay zavatra zay a no andrasantsika satria raha ny tanjon'ny ministera amin'izao fotoana zao dia atratra ny tamin'ny taona fa 724 ny olona ho tonga itsidika any Madagasikara amin'ity taona 324 ity ary raha jerentsika dia amin'izao fotoana zao koa ao anatin'io tourisme faira igny koa fa 324 koa dia misy ny nosy rahavavy izay nasaina manokana eto ary zay zavatra zay a dia misy fifandraisana bebe koa amin'ireo nosintsika nosy manodidina ny Madagasikara na hatrany Afrika aza dia fa voalaza ihany koa fa mety ho vokatra azontsika mbola trandrana ihany koa ary azo lazaina ihany koa fa ity foire international faire 2023 ity dia ahafahantsika mampiseho amin'izy ireo fa Madagasikara dia manana tsy ny zavaboary sy ny biby manokana zay hita eto ihany fa manana zavatra maro dia maro azo trandrana ihany koa satria amin'izao fotoana zao ny tanjon'ny ministera ihany koa dia mampiseho an'ireo vokatra ataontsika hoe produit de niche izay ahafahantsika mampitombo ihany koa ny fahalianan'ireo vahiny. Raha pito araka zany no andro farany ao anatin'ny ITM 324 hoento ary ny farintanana ho an'ny indrindra fa ho an'ireo atsika malagasy hitsidika an'ireo trano eva maro samihafa eny MCC. Misaotra anao raha mpisy tokoa no farany ITM izay atao eny amin'ny CCI Vato ka dia manentana atsika malagasy ny vahiny aza tonga hijery ny zavatra mahaliana atsika eto amin'ny Madagasikara ary isika malagasy dia tokony hahafantatra bebe koa hoe inona no zavatra azonao mba hoentina mandray anjara ao anatin'izany foire zany betsaka ny zavatra ho hitanareo eny na ny sakafo na ny fanakalozana amin'ireo hotely maro samihafa na ihany koa fahalianana eo anivon'ny zavaboary satria tadio koa fa amin'izao fotoana zao dia efa maro tokoa ny malagasy ary soran'Andriamanitra zay fa na dia teo aza ny olana tao anatin'ny Covid dia nisy ihany koa ny fahalianan'ny olona izay nitsidika ny Madagasikara ary isika no tokony ho liana voalohany alohan'ireo vahiny satria isika ny tompon-tany dia manasa anareo hanatrika ny foire ITM eny Ivato satria lazainay fa betsaka ny zavatra ho hitanareo eny ary mahaliana dia mahaliana tokoa satria maro dia maro tsy mitovy amin'ny tamin'ny herintaona zany ny vokatra sy ny olona iaonanao fa tena ny tombo maro dia maro tokoa tamin'ity taona 324 ity. Ankasitrano aloha Andriamatoa Angelo Pierre Rakotondrina ny vahiny teto amin'ny fampalalama vao tamin'izao alina izao nitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika ny association ny tour opérateur eto Madagasikara sy ny zavamisy eo anivon'ny ITM amin'ity taona 324 ity. Mankasitraka tompo. Mankasitraka tompoko ary mirazo soa ny Kolo TV hatrany. Any Antsaranana rososina ny eo ny sorana masina teo ihany koa ny fizarana ny kit scolaire ho an'ireo mpianatra izay anala ny fanadinam-panjakana CPE no tontosa tao amin'ny sekoly tsy miankina iray. Tsy misaraka amin'ny vavaka ny sekoly tantanan'ny frère mariste eto Antsaranana ka misy arak'izay ny fanatapivavana na lamesa lehibe zay nitondranam-bavaka ireo mpianatra ny sekoly izay hiatrika fagnadinana CPE teo ambany fitaria ny pretra Claudio ary teo ihany koa ny fankalazagna ny fety ny masinda Marcelin Champagnat izay mpiay ny sekoly. Androany moa zany dia nisy ny Eucharistie masina nentina nankalazana fetiny masinda Marcelin Champagnat zay mpamorona fikambanana ny frère mariste eto amin'ity sekoly masinda Josepha ity. Androany ihany koa no nangatahana tsodrano ho an'ireo ankizy sy zandry aka fanadinana amin'ity taom-pianarana 2022-2023 ity. Tao anatin'izany no
nanaovan'ireo mainty milaly anciens élèves etsika fanomezana fitaovana entin'ireo zandry hiatrika an'izay fanadinana izay notsonganina manokana ny eo amin'ny classe 7e tamin'ity taon'ity izay hitondrako fisaorana lehibe ho an'izy ireo matsiaro ny sekoly tsy manadino ny sekoly manampy ireo zandry aty afara. Mamaly babena ny mainty molaly no magnampy ray aman-dreny amin'ny fianarany zaza. Ano valibabena zay mizandriny afara zay nagnanaovanay le etsiky fagnampiagna ho andreo zaza anala CP. Ny vola nazahoanay fagnampiagna regny avy amin'ny fond de caisse sy opération zay nataonay fitadiavam-bola zay navitanay nagnano igny fagnampiagna ho andreo zaza. Tanjon'ny sekoly ny anoizana ny tapahafana 109 azony ary rampiso no izara taratasy fanadinana CPE izy ireo. Marina fa mahatratra 3,7 amby ny isan'ny mpiadina CPE eto amin'ny sisikona siranagna voalohany amin'ny ity taom-pianarana ity. Mazaka ny sinto mahery sy ny fanendahana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika sy ny vakotrano ao Ivanjambohitso sy Ampamantanana. Amin'izao fotoana izao raha nambarany tompondraiky teo anivon'ny boriboritany faharoa teo anivon'ny commune Ambonivohitra ny commune urbaine ny Tananarivo izany. Miantso ny tomponandraikitra izy ireo mba hanamafy izany fandriampahalemana izany indrindra fa ny fanampina ny isan'ny mpitandro ny filaminana. Mirongatra amin'izao fotoana ny trangana tsy fandriampahalemana ao Ivanjambohitso sy Ampamantanana raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ny boriboritany faharoa anatin'ny farim-piadihadian'ny commune Antananarivo renivohitra. Ireo toerana roa ireo izay saika harenesana izay trangana tsy fandriampahalemana izay isan'andro indrindra ny fiandohany ity volana Jona ity raha ny fanazavana. Tao anatin'ny 2 herinandro mandidina ny 10 taona fitarainana voarain'ny tomponandraikitra teo anivon'ny boriboritany faharoa. Antony sy ny fikaonandoha teo amin'ireo tomponandraikitra isan-tsokajiny teny an-toerana hitadiavam-baolana mahakasika ny tsy fandriampahalemana. Raha nitranga tsy fandriampahalemana aloha tamin'ity volana Jona ty somary besabesaka ny tety aminay ary nisy nandratrana olona, nisy nafatesana olona raha tsy laza teny amin'ny fokotany Ambohiso, fokotany Ampamantanana tao zany matetika nitranga ny resaka tsy fandriampahalemana, nisy ainana fohy tao, nisy olona naratra tao satria nisy fotoana nisy grossiste ny ataken'ny dahalo dia naratra le tompon'le grossiste. Nisy ihany koa moa zany niaraka ny hitatsika teny anivon'ny Aina Manjery hita moa zany tamin'le nisy ainana fohy teny amin'ny faritra Ampamantanana iny. Dia somary manansarotra ihany aloha zany tsy fandriampahalemana eto amin'ny boriboritany faharoa. Dia zany misy moa zany natonga anay nisy ny fionana tamin'ny chef district, tamin'ny commissariat sy ny olom-bofidy teto toerana mikaondoha zany hoe inona ny tokony atao mba ampihenana izay nitranga tsy fandriampahalemana eto amin'ny boriboritany faharoa izay. Tranga matety piseho eny an-toerana ny sito mahery, ny fanendahana, ny vakitrano miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Raha ny tatitra voaray, poneny an-toerana ihany ireo manao asa ratsy ireo raha ny fanazavana. Araka ny tatitra avy any amin'ny commissariat nisy dahalo zany efa nanefa sasy tany amin'ny tany Imponja dia navoaka avy any Imponja izy efa mety vita angamba ny sazany dia nivoaka amin'ny Fonja izy dia mbola nanohy ny asa ratsiny ihany. Dia ireo olona ireo nefa fa manana troupe be dia be any amin'iny faritra iny dia zay zany tena natonga an'le izy hoe eny foana ny matetika misy ny ataka. Fa tamin'ny herinandro teo moa zany efa nisy dahalo ray laviny ny polisy pirenena teto amin'ny boriboritany faharoa. Olona avy any toerana ihany zany mahatonga no manatanteraka an'izay asa ratsy zay. Malohany izany, ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo voamera ny fandriampahalemana eny anivon'ny fokontany ary koa ny fangatanany sy ny fisafoana ataon'ireo mpitandro filaminana no fepetra fisorohana no raisiny teo anivon'ny boriboritany faharoa. Raha ny tatitra-trany, tanora ny ankamaroan'ireo jolahy manao izay asa ratsy izay eny an-toerana noho ny tsy fananana asa sy ny fifohana zava-mahadomelina izay harenesana fitarainana maro ihany koa. Hatreto, jolahy iray no fantatra fa lavo ny balany mpitandro filaminana teny amin'ireo faritra roa voalaza ireo.
ho an'ny maresaka iraisampirenena mitaky ny fialan'ny iraky ny firenena mikambana MINUSMA tsy misy atakandro ao amin'ny fireneny ny ministry ny raharaham-bahiny Maliane nambarany fa tsy mahavita ny asany ity iraky ny firenena mikambana ity. Mitaky tsy misy atakandro ny fialan'ny MINUSMA tafika iraky ny firenena mikambana miady amin'ny fandrahoana nataon'ny jihadista ao amin'ny fireneny ny ministry ny raharaham-bahiny Maliane Abdoulaye Diop roa herinandro tsy ataperana ny iraka ataony ireto farany. Ny MINUSMA rahateo izay tokony hanainga avy hatrany hatramin'ny farany ity volana jona ity. Manoloana izany, voninanao ny fomba rehetra hifanarana amin'ny firenena mikambana ny gouvernemanta Maliane. Raha tsy hivina, nanomboka ny taona 2012 no tonga mitahiraka hiady amin'ny fandrahoana nataon'ireo jihadista ny MINUSMA izay ivondronan'ireo casque bleu miisa 2 sy 1 alina. Raha iverenana ny volana Mey 2022 ny amafy ny tsy fifangazahoana teo amin'ny tafika Bamako sy ireo tafika mpamitahiraka ny firenena mikambana ireto. Taorin'izay, namoaka fanambarana ny ampanga ny tafika Maliane sy ireo tafika vahiny ho nafaty olona manodidina ny 500 ny firenena mikambana nandritra ny hetsika fanoherana ny jihadista tao Mora, tanàna iray ao afovoan'ny firenena. Taorin'ny fialan'ny iraky ny tafika Frantsay Barkhane, Takuba ho an'ny Europeanina ary ny fialan'ny G5 Sahel. Tsy nitsahatra ny ala tsikelikely tamin'ireo tandrefana mpanarady azy Mali, anisafidy anaradian'ireo vondrona paramilitaira Rosianina tanotanin'ny Wagner eo amin'izay ady amin'ny fampiororona islamika izay. Dia iny maresaka iraisampirenena tompoky lasy tompovavy no etoko mamarina ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity kasitahaka ianao tany atokantrano naraka zany hatramin'ny farany metriky ny viloma mandrapitafa ho amin'ny mandakindray tompoky lasy tompovavy filma tompoko. Algo manaraka ny Izo, Algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous a présenté ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.